Halleloia, halleloia. Miarabantsika rehetra amin'izao andro arivan'ny andro voalohany volana jona izao. Tonga soa ianao eto amin'ny anina saza izay fotoana moa isakafoanantsika ara-panahy. Makasitraka an'Andriamanitra fa dia tratra soa ianao ary misaotra azy ihany koa satria tsy nanadino antsika izy. Nanome hevitra, foto-kevitra izay hojerentsika amin'ity volana jona ity. Dia tsy inona izany fa dia ny fanjakan'ny lanitra na ny fanjakan'Andriamanitra. Izay teneniny eo amin'ny Korintianina voalohany toko 4:20 hoe tsy amin'ny teny ihany fa amin'ny hery. Amin'ny hery. Amen. Androany tsika dia hijery manokana ny hoe fototry ny fihevitry ny fanjakana. Fototra ny fihevitry ny fanjakana. Ary hitanao ny fanjakan'Andriamanitra mantsy dia tsy ho an'ny tery-saina akory fa ho an'ny mponiny lanitra. Amen. Rehefa ohatra ianao ka nandray an'i Jesosy Kristy ho tompo sy mpamonjinao teo amin'ny fiainanao dia tsy mponiny tany fotsiny ianao fa mponiny lanitra ihany koa. Amen. Ary amin'ny mamponiny lanitra anao dia misy fanjakana zany ny lanitra satria izay ny atao hoe fanjakan'ny lanitra na fanjakan'Andriamanitra. Dia ao anatin'io fanjakan'Andriamanitra io dia misy fomba io fisainana, misy fomba fatao, misy fomba fampiarana dia araky ny sitrapon'Andriamanitra zany. Halleloia. Izay mahatonga ny eo amin'ny Romanina toko 12:12 milaza toy izao hoe ary aza manaraka amin'ny fanaon'izao tontolo izao fa miova amin'ny fanavaozana ny saina hamantaranareo ny sitrapon'Andriamanitra dia izay tsara sady akasitrahana no marina. Amen. Amen. Miova ny zavatra rehetra rehefa miova ny fomba fisainanao. Alohan'ny hatsaran'ny toe-javatra misy eo aminao na ny fifandraisanao amin'ny olona na alohan'ny hatsaran'ny toe-bolanao ohatra dia tsy maintsy manomboka amin'ny fomba fisainanao ny fiovana. Tsy hoe torohevitra mandrisika izany fa tena izany mihitsy ny fototra ao amin'ny fanjakan'Andriamanitra. Satria ahoana moa Andriamanitra dia manorina avy ao anatiny, izay vao makany ivelany. Misy zavatra ahoriny zany ao anatinao ao dia iny mivoaka aty ivelany. Amen. Hitanao amin'ny teny amin'ny Romanina teo ilay hoe aza manaraka ny fomba n'izao tontolo izao dia mampatsiahy ny endriky ny lasitra anankiray zany. Zany hoe ny fomba n'izao tontolo izao dia fomba ny tany moa zany ny fomba n'izao tontolo izao dia manery ianao tsy tapaka mihitsiny sady mamola volanao araky ny endrikany. Amin'ny alalan'ny fampitaom-baovao ohatra, ny kolotsaina, ny tahotra, ny tabataba ny fiainana andavanandro. Fa raha ohatra ianao ka tena ratsy misafidy mihitsy ianao hanohatra an'izany dia mety ho very fanambola velona. Izay mahatonga ny olona be dia be tena tratra ny tabatabany izao fiainana izao dia velona izy kanefa mety very fanambola velona, mety kivy. Rehefa ohatra ianao mieritreritra ny fomba fisainana izao tontolo izao mantsy dia izao ny fahombiazanao dia refesina amin'izay anananao. Ny fiarovana dia amin'izay ezaka ataonao manokana. Ny lanjanao mety hoe miankina amin'ny zava-bitanao. Saingy izao no teneniko anao ary vaovao tsara ty teneniko anao ty. Tena rafitra hafa tanteraka mihitsy ny fanjakan'Andriamanitra. Halleloia. Ny fanavaozana ny sainao dia ny fanavaozana hoe fiovanao ny sainao manoloana ny lôjika n'izao tontolo izao. Izany hoe apetraka ao amin'ny famarinan'Andriamanitra ny sainao, tsy tapaka. Halleloia. Mandra-pahatonga ny lamina vaovao. Dia ny lamina vaovao izay avy any an-danitra no ampiarinao ety an-tany. Halleloia.
tonga ho azy nefa ny toe-tsaina momba ny atao hoe fanjakan'Andriamanitra fa mila kolokoloinao zany ohatra ny zaridainy tena mitaky fifantohana isan'andro mihitsy manombotra ny aidratsy ateraky ny tebiteby sy ny fisalasalana manondraka azy amin'ny teny sy ny vavaka miaro ny zaridainanao ampozina mety atolotry ny atolotry izao tontolo izao amin'ity volana ity za indrindra nataontsika manorina ny toe-tsaintsika mba hompon'ny lanitra marina momba ny fanjakan'Andriamanitra isan'andro isaky ny mandeha. Amen. Omeko ohatra ray ianao rehefa mifoha ianao ka mijery avy hatrany ny finday ianao ao anatin'ny minitra vitsy dia mahatsiaro mitebiteby momba ny vaovao ianao mety hoe inona indray ny zavatra iseho androany mety zava-dratsy indray no miseho izany ny lasitra n'izao tontolo izao fa amin'ny fomba an'Andriamanitra dia afaka maka an'iny finday ianao iny ianao fa dia izao tonga ianao dia mamaky ny baiboly tonga ianao dia mihaino toriteny afaka ianao mihaino anina saza mivavaka ianao misaina ianao mieritreritra ny fanjakan'Andriamanitra alohan'ny tabataba rehetrarehetra. Halleloja. Ahoana moa zany ny ampiarantsika an'izany fomba fisainana zany? Hitanao apetrao mihitsy ny finday ianao mandritry ny 5-10 minitra raha-pitso maraina dia alaivo ny baibolinao dia vakio dia avy eo mihaino ny toriteny na mihaino anina saza ity dia mamaky andininy ray ianao dia antanio ny tompo hoe tompo inona ny tianao ho eritreretiko anio inona ny sitraponao anio avozy ny saiko anio. Amen. Izany ny fampiarana ny tenin'Andriamanitra. Mino aho fa voarainao zao afatra vetivety zao afatra fohy zao ka ho ampiarinao ary mino aho fa ny fany masina ny hitaridalana anao anokatra amin'ny masom-panahinao ahafantaranao ny sitrapon'Andriamanitra sy toeranao mitoeranao amin'ny maha zanaky ny mpanjakanao. Amen. Hivavaka tsika. Ray io miaika aho fa matetika ny saiko dia volavolana izao tontolo izao noho ny teninao fa androany kosa tompo misafidy anao anavao ny saiko sasao amin'ny fahamarinanao ny saiko soloy finoana ny tahotra soloy afa-po ny fampitahana amin'ny hafa ary soloy fahazavana ny fisafotofotoana tompo ovay avy ao anatiny aho amin'ny anara-maherin' Jesosy Kristy. Amen. Amen. Raha nakasika anao zao teny zao ka mahafantatra namana ianao izay mba mila an'izao teny zao koa dia manasa anao mba hizarana izao ary manome fotoananao indray raha mpitso maraina ho tahian'Andriamanitra ny ianao ary eny tokoa fahasoavana sy famindrapona ianaraka anao amin'ny andro rehetra iainanao dia toetra ho tran'ny Jehovah andro lava ianao. Amen.